Miarabantsika rehetra mpanaraka eto amin'ny tambazotrany Facebook. Voalohany aloha dia miondrika mpanajana manoloana ireo namony ainy noho ny tolona izay iarahantsika miatrika iny dia ho fanovana rafitra tanteraka eto Madagasikara. Manome tokintsika fa tsy ho verivery foana ny ain'ireny mahery fo ireny fa hitondra vokatsoa ho an'ny firenena. Manarak'izay resaka fifamoivoizana anabakabaka sy fiarovana sisy tany no tiako mba asiana resaka. Marihana fa sombany kely ao anatin'ny fanovandravitra fotsiny izy io, nefany raha misy ny azo entina sy azo lazaina dia mba mandray anjara amin'izany koa ny tenanay. Tiako resahana dia teraka fisavorovorona maly ilay fiaramanidina niala tao Ivato nandeha nizotra nakany Maorisy. Tonga dia mivantana ny teniny eo ataoko any amin'ireo mpanamory. Na dia teo azy ny antsoavo nataoko teto amin'ny tambazotra ary fantatro ireo mpanamory fa nahalala sy nahita an'ilay izy dia mbola niainga ihany zareo. Fantatro fa nisy tsindry na vesatra tao tsy moramora tamin'izareo nandray an'ilay fanapahan-kevitra. Na izany na izany nefany raharaham-pirenena izy ity. Ny tombotsoan'ny firenena tadiavina. Ka na dia namana akaiky fantatro fa ireo mpanamory ireo dia mialatsiny fa tsy maintsy ho tenenina hoe inona ny zavatra tsy nety. Voalohany indrindra, ny ainginareo tsy nanao plan de vol. Faharoa, ny ainginareo tsy nanana autorisation de survol. Fahatelo, ny ainginareo tsy nanana autorisation de décollage. Fahaefatra, ny ainginareo tsy nandefa transpondeur. Faute grave efatra, faute lourde efatra. Raha ireo fotsiny dia efa tsy tokony mahazo manidina intsony anareo fa suspendu définitivement licence anareo. Noho ny avy eo moa mbola nanolo tanana anareo ihany ny contrôleur aérien teny hoe say the state of emergency, izany hoe inona no urgence mahatonga anareo nandika an'ireo lalàna efatra ireo. Tsy heninay ilay valiny fa andao atao hoe nanana motifa ihany nareo, nandeha ihany nareo. Tsy nivelominareo intsony ny transpondeur raha tsy hiditra ny espace aérien'ny Maorisy anareo. Satria moa ohatra hoe saika tany La Réunion nareo tokony nandeha fa tsy nandray anareo La Réunion dia nakany Maorisy nareo. Tsy nandray anareo teo ny Maorisy, nanao circuit d'attente nareo, hippodrome na hazava be tao anaty flight radar 24 ilay izy. 40 minitra tao aorianan'izay izay nareo vao nahazo autorisation hipetraka. Raha ny feo heninay dia hoe nanao state of emergency na low fuel indray ianareo izay infraction fahadimy. Manao déclaration na low fuel zany tompoko fantatrareo tsara zany ao anatin'ny fifamoivoizana anabakabaka. Mila mameno air safety report nareo ary tsy maintsy misy enquête any bureau enquête et accident ny Maorisy. Zay vao afaka miainga ny fiaramanidina, zay vao afaka miainga ny mpanamory. Fandikana lalàna 5 nataonareo. Tsy manino, efa nitranga iny. Ahoana ny toyany tsy fantatro. Alao any amin'ny manam-pahefana isan-tsokajiny nandray fepetra. Fa ny zavatra fantatro kosa aloha tompo, raha fa miova io rafitra io, manomboka eto tsy hisy tsony toe-zavatra toy izany afaka mitranga eto amin'ity firenentsika ity. Zay natao hoe fanovandravitra, manombotra amin'ny zavatra bitika toy izany. Tsy fantatray, tsy afaka miteny izay hoe iza ilay olona noentinareo. Manana sisy ndresaka izay fa tsy afaka miteny raha tsy efa vao marina. Fa manana andraikitra lehibe ihany nefa ianareo mpanamory. Ary miantso antsika rehetrarehetra malagasy izay manaraka eto mba ho malina, vigilant hatrany. Misaotra betsaka an'ireo mponina Ivato, marobe ny rohatra teny Ivato noho ny nahita ilay antso nataoko teto hoe arovy ny siranana fa ohatra misy trangan-dravatra tahaka izao. Efa nanao izay ho afa ny mponina Ivato saorana be dia be fa mbola tsy tapitra ny tolona raha tsy tonga amin'ny fanovana rafitra isika mianakavy. Mandra-peo.